Ministra ankehitriny satria ity chapelle militaire ity dia eo ambany fehezan'ny ministry ny Folonda raha amin'ny rafitra zany eo ny DCCM ihany koa zay ao anatin'ny ministera zay nanome lalana na havitanan'izao. Mbola isorana ihany koa ny ministera ny tafika ny gendarmerie zay solon'ny chef d'état-major ao aminy. Tonga eto izy ankehitriny tsy tomombana zao rehetra izao nanatrika an'izany ezaka natao zany daholo ireo olona ireo ary nanome tanana tamin'ny fifidianana takila nentina nanatanteraka ny fiaraha-misakafo ambara tonga tsy maintsy nizorana daholo zany rehetra izany atao hoe sarotra tena sarotra anefa rehefa misy ny fitiavana dia mety ary afaka mivory tsara ireo ratra mandraiky rehetra amin'ny fiangonana Rotota. Mbola averinay mafy ary mbola ho amafisinay ihany koa fa afaka miaraka tsara ny fiangonana Rotota ary afaka manatanteraka asa lehibe lavitra noho izao zay fantatray fa zakany fiangonana Rotota izany ny anatsara n'izao tranon'Andriamanitra izao miaraka mitehakantsika amin'izany. Zava-dehibe ny zava-bita sy dingana ny zorana ko misaotra antsika rehetra. Raha tsaroantsika dia hevitra avy amin'ny fiangonana ny nanaovana an'io karo io satria nangatahana valopy ianareo hametraka inona ny tadiavin'ny fiangonana. Rehefa sokafana ny valopy dia hita fa ny fanaovana karo ary io karo io dia io no atao hoe lalatsara. Tsisy hiteny angamba hoe lalana tsy tsara io ankehitriny sady lalana tsara io lalana mazava io satria mazava tsy tia maizina mazava be io fotsifotsy io lalana io tsy mikitaontaona io lalana io mbola toizana io lalana io satria mbola ampahany vita ary amin'ity taona ho avy io dia mbola ho tanterahana ny fiangonana Rotota izany mbola tia hafatsika mafy ihany koa. Nanaotsika ny polo sy ny t-shirt sy ny fitondrana baiboly. Le fitondrana baiboly tsy eto rery ny vidin'ny fitondrana baiboly eo fa nahatrany ampitan-dranomasina raha dia nanafatra ny fitondrana baiboly zay nataon'ny VFL. Ny fiangonana eto maromaro ihany koa ny fiangonana zay nanao ny komandiny taty amintsika ay ve mba fantatry ny olona fa misy ny chapelle militaire. Ny firaisana sapana rehetra dia nanana anjara tamin'izao fankalazana zao. Tamin'ivo ny fankalazana araka ny efa voalaza teo dia fiaraha-misakafo, fiarahana ny deran'Andriamanitra, korana tsy mbola nahitan'izany ny fiangonana Rotota. Niaraka ny faly, niaraka ny dera anatotosa ny asan'Andriamanitra. Tsy ho lava tary fa avy hatrany dia hiditra angamba itsika amin'ny zava-dehibe. Telo ny zava-dehibe nataontsika. Voalohany dia mikasika ny karo efa voalaza teo iny. Ny ampahany amin'ny arabola amin'iny atao foy de foy tsy maintsy ampahafantarina atsika. Ny faharoa dia ny fanomezana fanamafisam-peo micro ho an'ny VFL satria efa tsy dia manam-peo loatra izy ireo. Kay manana micro be dia be izy amin'izao fotoan'izao dia mbola misy vaovao maro koa ao omena azy. Ny fahatelo dia ny takela-pahatserovana zay ho hitantsika eo. Isaorana ianao ramatoa vadin'ny pasteur nanoro hevitra mikasika ny
zany takelaka izany hitodika amin'ny tokony hitodiany satria tsy dia ho ay daholo ny zavatra rehetra. Misaotra Ramatoa. Zao ary tsika raha sitrakareo dia anome teny fohy dia fohy mikasika ny zavatra natao, fa raha ny tokony ho teneniko dia tsy misy intsony fa ny azo lazaina dia hoe apetrakitsika amin'Andriamanitra ny voninahitra rehetra ary izy anie anome herentsika mandrakariva ary tsy maintsy ho vitatsika satria eo ambany fitantanany ny anaovantsika izany ho fanasarana n'izao tranon'Andriamanitra izao. Misaotra tompoko. Misaotra ny filohan'ny komity ny fankalazana tamin'izay fandraisam-pitenenana izay. Araka ny voalazany teo dia tsara ny manao tatitra amin'ny tsika fiangonana sy amintsika tompon'andraikitra ny amin'ny arabola nakasika izao fanavaozana ny lalantsara ny fiangonana izao, miaraka amin'ilay takelam-pahatsiarovana izay mitentina 105,775 tapitrisana 13,795,100 ariary. Izay zany no lany. Araka ny efa natao nolazaina tamintsika ombieny nandritry ny taona dia fitininy eto ihany angamba hoe ny valopy niaraka tamin'ny azo tamin'ny firaisan'ny fankalazana dia nazona 503 tapitrisana 3,90,500 ariary. Tamin'ny ivon'ny fankalazana kosa dia nazona 107,3 tapitrisana 8,137,100 ariary. Tamin'ny vide de grenier kosa dia nazona 5,4 na 782,500 ariary. Ny t-shirt, ny polo ary ny sac izay nolazaina teo nazona 3,7 na 573,000 ariary. Ary nisy koa ny opération mamy masira izay nazona 705,4 sy roetsy na 245,700 ariary. Ny vola izay mety ho ambiny satria mbola misy amin'ireo vide grenier no mbola ho avy eo dia ho atolotra feno ny ao amin'ny sampana vondrona fototra laika izay raha tadidiana sy tsahivina eto dia nisany nanome ny fond de caisse nahafahan'ny komity niainga tamin'izany fanomboan'ny taom-pakalazana izany. Manarakaraka izay ihany koa dia tsarotsika fa nisy ny famoronana ny sary famantarana na ny logo ary ny hira faneva izay ho iraintsika rehefa avy eo ka angatahana ampitiavana ny Ramatoa Raveloary Malala Norilalao izay nanao ny sary famantarana mba hiakatra ety anoloana ary Andriamatoa sy Ramatoa Andriamanalonjafy Miantsa Asina sy Razana Jafy Harimanantsoa Livaniaina izay nanao ny tonony sy feony na raha tsy eo izy dia angaviana izay solotenany mba hiakatra ety ho tolorana izany mari-pahatsiarovana izany ary ireo mpikambana ao amin'ny komitiny VFL izay efa voatondro amin'izany no hanolotra izany. Izy no nanao ny sary famantarana. Izy kosa no misolotena ireo izay namorona ny tonony sy ny feon'hira. Raha mety dia mba mangataka ny président hiaraka akasary amin'izy ireo. Baka tutupko. Balay na sara.
misaotra indrindra tompoko. Manarakarak'izay a dia nolazaina teo ihany koa ny fampitapeo izay a omen'ny komity ho an'ny VFL ka angatahana ny filohan'ny vondrona fototra laika hiakatra ety anoloana ary ny filoha lefitra anolotra izany. Dia rehefa vita moa ny fanolorana dia misy hatrany ny fangalana sary miaraka amin'ny filoha. Anankiefatra moa ny fampitapeo izay nomena satria efatra ny feo mino za efa tsisy fahadimy eo. Dia izay ny anankiroa. Ankehitriny kosa dia manainga ampitiavana nanandriamatoa jeneraly tale jeneraly ny rantsa mangaiky ny fiarovana andriamatoa jeneraly lehibe ny état-major-ny commandin'ny gendarmerie pirenena sy ireo manamboninahitra jeneraly ao amin'ny tafika sy ny gendarmerie hiakatra ery anoloana miaraka amin'ny ny filohan'ny fiangonana ankehitriny sy ny filohan'ny fiangonana teo aloha izay niaraka nanomboka izao fotoam-pahakalazana izao raha ao izy ny pastera ny mpitandrina telo mirahalahy vory etona ny filohan'ny fiangonana katolika ary ny solotenan'ny SFL VPL moa no hitarika atsika anatin'izany fanokanana ny takelaka izany ary ny filohan'ny fankalazana miaraka amin'ny filoha lefitry ny fankalazana dia angatahana mba hitsangana ihany koa ary araka ny noresahana dia i ramatoa vadin'ny mpitandrina. Eo amin'ny mpitsanganana no atao ny hira firana fanampiny fahatelo.
Iara ivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, tafavory eto izahay manoloana izao takela-bato fahatserovana izao. Tsy ny takela-bato fahatserovana ihany no hotokananay amin'ity anio ity, fa eo koa ireo fotodrafitrasa sy ny fanamafisam-peo izay napetraka indrindra ho fahatserovana ny 12 taona nijoroan'ny sampana vondrona fototra laika eto amin'ny fitaizam-panahin'ny folo alin-dà eto Ampahibe. Saoranay ny anaranao fa vita sy totosa izany noho ny fitantananao sy ny fivimbinanao, noho ny fahasoavanao narotsakao tamin'ny mpanomponao tsirairay avy, noho ny tolotsaina nomeny ny fanahy masinao nahavitana izany. Dia mifaly izahay ankehitriny ary nonay fa ampitombo ny finoanay, ampiezaka anay bebe kokoa hatrany amin'ny asa fanomponanao izao tsangam-bato, izao takela-bato tokananay izao. Dia ho voninahitra ny anaranao irery ihany Tompo izay rehetra fa vita sy totosa, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao no efa nametraka vato ao ziony, dia vato voazahatoetra, vato tsara, izay fehizoro voaorina ho fanorenana mafy, ka tsy mba ho taitra izay mino, koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra, natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny Tompo, ary ao aminy no miaraka ahorona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amen. Hosokatsika ankehitriny izany takela-bato izany. Ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Toy izao ny soratra voasoratra amin'izany takela-bato izany. Ho voninahitran'Andriamanitra, chapelle militaire Ampahibe, vondrona fototra laika. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dininy izay rehetra mankasitraka azy. Salamo 112 ny andininy 2. 12 taona 7 sy 420. Fankalazana ny 15 taona ny vondrona fototra laika, fanavaozana ny lalatsara ny fiangonana. Ny komity notokanana anio 27 Desambra 2020. Dia tondram-bavaka atsika amin'izany asa vita izany ray aman-dreny mpitandrina. Vavaka isika. Andriamanitra tomponay io, miteranao zahay manome voninahitra anao, satria lehibe tokoa ny asanao ka dinian'izay rehetra mankasitraka azy. Vita soamantsara ny lalatsara ny fiangonana, tsaronay ny tananao maherina tsotranao, ka ny fidy mpanompo maro samihafa ianao, ny fanometanana na vitana izany asa izany, asanao izany, ka mankasitraka anao zahay. Mivavaka aminao zahay ny amin'ny asa vita, ianao tokoa ne no hampitombo ny finoanay, ka izany lalatsara natao tamin'ny alalan'ny vato izany, ianao ane no ahatonga ny finoanay ho mafy orina, ary vao mainka namafy orina ny finoanay ny fahavitan'izao asa izao. Apetraka eo am-pelatananao ary ireo olona maro samihafa hiditra amin'izao fiangonana izao. Ianao ane no homba azy ireny, ho tahinao sy ho ambininao ireo handray ny sakramentany batisa, hanokana sy ho atokana ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ireo olona maro samihafa handray ny fanomezam-pahasoavana araka ny asa fanompona izay niantsonao azy. Ahita fifaliana, ahita fahombiazana, ary indrindra hataona olona maro hanatonanao izao toerana izao, ahatsiarovanay
fa ny asa rehetra izay tanterahanay dia asa mitarika anay ho amin'ny famonjeny satria ianao no miara-miasa aminay. Ny asanao dia maneho ny voninahitra ao ary mikendry mandrakarivo fiombonana iarahana miazakazaka ho any amin'ny fanjakanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahana ny mpino tsirairay samy ho mafiorina amin'ny finoana sy ny fanomponanao. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Afaka mahazo toerana isika Tompo. Amin'ny toerany avokoa ireo ray aman-dreny izay nanokana ny takela bato teo izay isaorana hatrany dia angatahina isika rehetra hitsangana ankehitriny hanao ny rafanevan'ny 12 taonan'ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitaizam-panahy.
afaka mipetraka antsika tompoko. Araka ny voalaza teny am-piandohana dia hiditra amin'ny fifandimbiasa mpandraisam-pitenenana isika izao ka manasa ny filohan'ny vondrona fototra laika hisantatra izany fandraisam-pitenenana izany. Ho ariny moa dia ny filohan'ny fiangonana ary ny solotenan'ny ministry ny folo alin-da ary ny zareo ao amin'ny VPLSFL no amarana izany. Misaotra nanomeny fitenenana ho ampitomboana amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mitsoreto ny tenako amin'ny anaran'ny vondrona fototra laika hitondra teny fohifohy. Efa vitan'ny filohan'ny fankalazana teo ny teny fisaorana. Fa eto kosa izahay dia te hisaotra manokana ny biraon'ny fankalazana sy ny komity ary ireo voamiera samihafa ao anatiny noho ny fanomezana ny tsangam-bato ho an'ny sampana sy teo ihany koa ny an'ny fiangonana. Tsy ho voatanisa eto izy ireo, maromaro izy ireo reto aloha reto manao esarpa menamena izay ny hanavahana azy. Fa solotena ihany angamba no angatahanay hitsangana ho tolorana ny fisaorana dia ny filoha mpitarika an'izany birao izany ny jeneraly Rabemananjara Charles Mivady. Ao ihany koa ny filoha-mpanampy anankiroa sivily sy miaramila ny profesora isany Rahalambomanana Dimby Mivady sy ny colonel Asiniatsy Nomearso Rodrigue Emile. Ianareo no angadina nanana sy vinahitana an'izao asa izao. Ianareo koa ny ilay vovonana hiadian'ny lohany sy varivary andrin'ny tafo tamin'ny tsangam-baton'izao fankalazana izao ka manolotra ny fisaorana ary manatitra ny fankatelemana ho anareo izahay. Andriamanitra ne ombanareo hatrany amin'ny adidy izay antsoroanareo. Noho izao 15 taona izao ihany koa dia misaotra tany fanolorana ny fanamafisam-peo. Tsy izahay nanaterana fanamafisam-peo indray no ilaza tsy hahira, fa anatanteraka ny fiderana izay anjara fiderana an'Andriamanitra izay ao amin'ny sampana VFL amin'ny alalan'ireny fitaovana ireny. Mba ho entina ampiroboroboana ny fitezana ara-panahy ao anatin'ny sampana sy mba ho mariky ny fiombonana ary ny fifankatiavana, mba ho lela iray sy vava iray no entina midera ao anatin'izany sampana izany, dia nanao ezaka ihany koa izahay tao anatin'ny sampana sy ny mpikambana ka nanamboatra baiboly. Misy baiboly mitovy, misy ny anaram-pikambana tsirairay. Nezahanay ho fanamariana an'izao 15 taona izao. Angatahako ny mpikambana mba ampiseho an'izay baiboly izay ho hitan'ny fiangonana. Ho fankasitrahana sy fisaorana ireo biraon'ny fankalazana izay tsy ao anatin'ny sampana dia hafaliana ho anay ny manolotra azy ireo baiboly mitovy amin'izany amin'ny mpikambana ao amin'ny VFL izany. Ho mariky ny fisaorana sy ny fankantelemana tamin'ny asa izay nataon'izy ireo. Maro amin'izy ireo moa ny efa ao anatin'ny sampana dia efa nahazo ny anjara baiboliny ihany koa. Saotra tompoko. Izay no lava, izay no fohy, fa dia manome fotoana antsika rehetra indray ny sampana VFL afaka 10 taona amin'ny fankalazana ny 15 taona. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Saotra tompoko.
dia ny manatitra ny fisaorana hatrany izay ny fandimbiasany rehetreto satria toy ny anympiana sokatra telo tokoa ny fisaorana ka tsy ho lany amamina mihitsy. Ankehitriny ary dia mangataka ny filohan'ny fiangonana handray ny anjara fitenenany amin'ny izao atao hoe zava-dehibe amin'ny fiangonana araky ny efa voalaza ny fandimbiasana teto ny amin'ny fanavaozana ny lalantsara ary indrindraindrindra ilay hevitra mpanjinina ao anatin'izany. Mangataka anao général. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Salamo 5:30 andininy 9 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hisaotranao eo amin'ny fiangonana lehibe aho, hideranao eo afovoan'ny olona maro. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Amen. Mijoreto ny tenako, miala tsiny satria mandray satroka anankitelo. Ampanatretena no andraisako ny fitenenana eto amin'ny anaran'ny Andriamatoa Generaly lehiben'ny état-majorindreo tafika izay naniry tokoa ny ho tonga eto, nahazo ny fanasana izy, naniry tokoa hiaraka amintsika eto, fa noho ny andraikitra izay sahaniny dia naniraka ny tenako hitondra ny teny amintsika rehetra. Faharoa, nahazo ny fanasana ihany koa ny vondrona miaramila kristianina dia nampitondra ny fialan-tsiny ny tenako amin'ny maha-mpikambana ao anatin'ny Brao National ny vondrona miaramila kristianina. Ny fahatelo dia miala tsiny amin'ny filohan'ny Braon'ny fiangonana satria mitondra teny eo anatrehan'ny ray aman-dreny eo sika izay diakona sy olona ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana. Araka ny tenenina teo dia andro lehibe ty andro androany ity ho an'ny vondrona fototra laika. Sotran'Andriamanitra lehibe tsika nanome izany, nomeny izany fotoana izany. Ho azy irereny ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka haritra mandrakizay. Manarak'izay dia manana vahiny sika araka ny tenenina teo, dia miarahaba azy isika eo anao Andriamatoa Generaly, directeur général des organismes de défense, eo anivon'ny ministèran'ny folo alindahy sy ramatoa vadinao. Eo ihany koa Andriamatoa Generaly, chef d'état-major, eo anivon'ny commandement gendarmerie Pirenena izay misolo tena ny Generaly ministre délégué au anivon'ny gendarmerie ary koa Andriamatoa Generaly commandant gendarmerie Pirenena. Eo ihany koa ireo vahinina saina ao anatin'izany voateny teo ny colonely président ny chapelle militaire Apaibe sampana katolika. Eo ihany koa ireo vahinina saina eo anao Andriamatoa colonely major général eo anivon'ny état-major ny tafika anabakabaka ary ramatoa ao anatin'ny Braon'ny SFL dia miarahaba anareo ny fiangonana chapelle militaire Apaibe tonga manatrika izao fotoan-dehibe izao. Faharoa manaraka an'izay dia misaotra atsika rehetra na ny vahiny na ny tompontrano.
ny tenin'Andriamatoa generaly lehiben'ny état-majorindreo tafika dia mampita ny fisaorana tamin'ny fanasana noho ny amin'izao fotoan-dehibe izao. Tafika no misy ato anatin'ity chapelle militaire Pahibe ity, kanefa tsy ny tafika ihany fa eo ihany koa ny zandary ary misy ihany koa ny polisy. Ambara amintsika moa zany fa dia misy ilay atao hoe FDS, Force de Défense et de Sécurité. Miara-miasa ireo ho amin'ny fampandrosoana anty Madagasikara malalatsika ity ary indrindra ny fiarovana. Saotra azy ireo isika. Ny fitaizana ny miaramila, tafika, zandary, polisy dia zava-dehibe tokoa. Ka dia izay ny isaorana ny fitaizam-panahy ny folo alin-dahy mikarakara azy ireo sy ny tafika zandary sy polisy ihany fa eo ihany koa ny vady aman-janany. Dia isaorana be dia be ny fikarakarana azy ireo. Tsy adino ihany koa ny mpiaramonina tapaka sy namana izay miara-mivavaka eto. Dia mankahery ny fiangonana ny lehiben'ny état-majorindreo tafika amin'izany fitaizana izany. Faharoa manaraka an'izay ny vondrona miaramila kristianina dia miara-miasa akaiky amin'ny aumônerie militaire. Izahay dia manao ny eny tsy ho zavatra tokoa amin'ny fanampiana ny aumônerie, ny chapelle rehetra eran'ny Madagasikara. Ao anatin'izany ny fizarana ny tenin'Andriamanitra, miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka izahay amin'izany, ary ny fizarana ny tenin'Andriamanitra farany teo dia tany amin'ny corps de protection civile tany Ivato, nandritra ny fankalazana ny andron'ny krismasy tany. Eo ihany koa moa tsy adinontsika ny fankalazana ny fetin'ny krismasy izay isaorana be dia be atsika, satria dia nankalaza izany daholy ny toby rehetra, na ny tafika, na ny zandary, na ny polisy. Dia isaorana isika rehetra na tsiaro ny nahaterahan'ny mpamonjy. Ary ny eto amin'ny chapelle militaire Pahibe amin'ny mahafoloan'ny biraon'ny fiangonana dia tsy hainay ny tsy isaotra sy akalaza anareo noho ny amin'ny zava-bita koa amin'ny anaran'ny biraon'ny fiangonana, ny diakona sy ny olona sampana rehetra velona eto amin'ny fiangonana no hitondrana izany fisaorana amin'ny tafotafo ho an'ny sampana vondrona fototra laika izay tarihany Andriamatoa generaly, filohan'ny fankalazana sy ramatoa vadiny izay manatrika eto, ary ireo birao mikarakara ny fankalazana. Natsiaro ianareo fatranon'Andriamanitra ity, mila fikarakarana. Zava-dehibe zany eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tsarovana ny tenin'i Davida ao amin'ny soratra masina, izaho mitoetra ao an-trano sedera, nefa Andriamanitra aiza nipetraka dia isika no mamaly azy, fa dia sitrak'Andriamanitra tokoa ny fikarakarana ny tranon'Andriamanitra, koa alao hery ho antsika mpianakavin'ny finoana amin'ny fikarakarana izany tranon'Andriamanitra izany. Eo ihany koa ny rahavavy, fiangonana rahavavy dia ny ao amin'ny chapelle militaire katolika izay tonga eto manatrika eto ny filohany. Araka ny tenenina teo dia misy ny fiaraha-miasa amin'ny fanatsarana izany tranon'Andriamanitra izany. Isaorana be dia be mon colonel ary mampita ny fisaorana ihany koa amin'ny mpiangona rehetra eo anivon'ny katolika amin'ny fiaraha-miasa. Ny fiaraha-miasa moa zany dia misy ny fivoriana ifampierana alohan'ny anao zavatra eto amin'ity chapelle militaire ity dia tanteraka somatsara indingana anankiray goavana iny amin'ny fanatsarana ny tranon'Andriamanitra. Ary tsy adino ny farany nefa tsy kely indrindra dia eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena, fiolo alin-dahy izay
atao hoe izy no miay ny fiangonana chapelle militaire eran'ny Madagasikara, tsy manadino ny amin'izany fiahina ny chapelle militaire eto Ampahibey zany. Nisy ny resaka efa fampanaovana tamin'ny Andriamatoa ministra ka dia fantatritsika fa manaiky izy ny amin'ny tokony hikarakarana izao chapelle militaire izao. Tsy adino ihany koa ny ao amin'ny biraon'ny SFL, sotra indrindra ny solotenany maro ao anatin'ny SFL tonga eto manatrika izao fotoana izao, ary mampita ihany koa ny fiarabana sy ny fankasitrahana ho an'ny mpikambana rehetra ao anatin'ny SFL. Ary indrindra ny mpitandrina, io moa ialana tsiny Andriamatoa Révérend Docteur Rakototsavy Mikael zay tsy eto fa mamita ny fikarohana momba ny doctorat any Suisse, eo Ramatoa vadiny zay hitatsika eto manatrika eto dia hisorana be dia be noho ny amin'ny tolotsaina sy fitondranam-bavaka izao fiangonana izao. Eo ihany koa ny pasteur mpisolo-toerana zay hitatsika ataony loana hisorana be dia be ny amin'ny fampianarana sy ny tenin'Andriamanitra ho ampitaina amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, ary indrindra ireo pasteur mpianadrara miaraka amin'ny vady aman-dranany zay miaraka amintsika eto. Zay no lava, zay no fohy ny afatra ampitaina amintsika dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany, ao amin'ny Salamo 1:20, 2:11 ka hatramin'ny 4:11. Satria izao no niraiketa amin'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso aho izy dia hamaly azy aho ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, hovokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjena. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Misaotra anao président amin'izay fandraisam-pitenena zay, misaotra mon général satria raha ny fahenoantsika azy teo dia maromaro tokoa ny solony tena teto, ary ny zavatra nolazaina teo dia ny hoe fankasitrahana feno fisaorana hatrany, ary indrindrandrindra ny fampirisihana antsika rehetra ndroso amin'izany fifankatiavana izany mba hampandrosoana ny voninahitr'Andriamanitra sy hamirapiratany. Araky ny voalaza ombiany teo dia ao amin'ny ministeran'ny folo alin-dahy no miandraikitra ny fiahina izao chapelle militaire izao, ka rariny sy hitsy ny angamba raha omentsika fitenenana Andriamatoa généraly directeur général ny organisme de défense eo anivon'ny ministère des forces armées. Angatahana ianao andray fitenenana mon général. Misaotra amin'ny fitenenana Généraly Andriamasimanana William Michel moa ny anarako, ary tale général ny ratsamangaiky ny fiarovana ao amin'ny ministère folo alin-dahy ny asako, fa mitondra satroka roa ihany koa dia misolotena ny Andriamatoa ministre ny folo alin-dahy généraly Saivelo Lamonja Delphin sy ny secrétaire généraly Sany Bemarivo Jeannot saminy mamita iraka avokoa. Eto am-piandohana dia ialana tsiny sady tamin'ny fahatarana satria mbola teo am-piarinasa mihitsy ny tenako no nahazo antso tamin'ny Andriamatoa ministre isolotena azy amin'ny telanonan'ity na teo am-pivorianan'ireo tompon'andraikitra ny fibaikona eo amin'ny tokotafika telotota ny tenako tato amin'ny bro no nandeha ny soloakanjo angena namonjy anareo teto, ary ialana tsiny betsaka fa na i madame ary dia nitairina mihitsy nandeha nakaty, fa eo aminay mivady koa moa zany dia lazaina aminareo fa vao avy nankalaza ny 73 taona ny fanambadianay izay mivady omaly teto amin'ity toerana ity.
raha hiteny amiko ianao mon général hoe vahiny a tsy vahiny fa tompo-tanàna ihany koa. Ia. Andriamatoa généraly lehibe n'état-major eo anivon'ny fibaikoana ny gendarmerie pirenena sady misolo tena ny commandant gendarmerie pirenena ary ny ministre délégué ny gendarmerie pirenena. Ramatoa vadiny pasteur tompo-toerana, pasteur mpisolo toerana, pasteur mpitandrina Charlot zany zay hitako eto. Ny filohan'ny birao fiangonana chapelle militaire protestante. Ianareo diakona sy loha-olona marobe hitako manatrika etona. Ianao manokana Andriamatoa général filohan'ny fankalazana fa 12 taona ny vondrona fototra laïque, ny filohan'ny vondrona fototra laïque VFL eto amin'ny chapelle militaire à Pahibe. Ianao mon colonel filohan'ny chapelle militaire catholique eto à Pahibe. Ianareo sampana vondrona fototra laïque zay manatrika etony. Marobe tsy voatanisa reo reo. Ny birao foibe ny SFL zay ato aorianako ato azafady indrindra raha mamela mosanareo fa eto moa ny toeram-pitenenana fa tsy memboanareo koa sanatria mivava. Ary sika mpivavaka rehetra ato amin'ny chapelle militaire amin'ny fivavahana protestante manatrika etony. Tompoko vavy izy tompoko lahy. Naniry dia naniry tokoa ny Andriamatoa ministre ny Filohalonda nanatrika izao fitaom-pivavahana ety nanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fitokanana izao zava-bita ato amin'ny fiangonana izao. Kanefa noho ny asa manandraikitra zay manandrify azy koa zay tsy azo ialana dia nanendry ny tenanay isolo tena azy akaty amin'ity toeranyity isolo tena azy ary hiara-vavaka ame voninahitra n'Andriamanitra amin'izao fahavitany asa natomboka izao. Raha dinina ity ampiandohana dia ady akafetsena azy hoe zany hoe domitapany andoherany. Lalatsara ny natao fa mbola hitako misy banga marobe zany ary tsy dia tsara mijery azy ireny. Fa eo ampiketrena azy koa moa zay mirahalahy miresaka teo jereo zay azo atao. Fa tonga aty amiko ny afatra fa hojerenay miaraka mon général ny azo atao mikasika ny zavatra io. Hitondra teny mikasika an'izay fa tsy dia tsara ary zay moa raha fantatritsika angamba misy maromaro nareo tompon'andraikitra fita amin'ny tale ny tompon'andraikitra ny sampana raha marobe atao amin'ny raha miaramila ny zandary ny tafika no manatrika ato fa isaka ny latsinainy voalohan'ny volana dia mivavaka ato ary mahita mifizotra ny asa ary mahita tsara ny ato amin'ny chapelle militaire. Ary araka ny tenin'ny Andriamatoa général teo moa ato daholy ny ambohi-piaona ny tompon'andraikitra ray miaramila io ka tsy dia mendrika loatra angamba ny toerana tahaka izao raha hoe ataontsika ratsy ny fisiny hoe tranon'Andriamanitra zany ato ny toriana ny vaovao mahafaly ato ny andraisana ny fifaliana mariazy nireo manam-boninahitra ato ihany koa no hitondrantsika izy ireo rehefa mandao an'ity tany ity. Ary tsy afeno zany fa maro ny zavatra mandalo ato ary anasiny manamanatsara tsika izao ary misy manantena fa hitondra vokatra zany amin'ny taona ho avy mitsidika io satria efa anatin'ny vina tokoa zay zavatra zay ary efa nentin'ny tompon'andraikitra eo amin'ny komity fiangohana Rotota moa ny arandinika mikasika izany teo. Eo ihany koa tsy adino ny fiarakodia ny pasteur zay nesorona teto amin'ny tokotanim-piangonana moa fa nentina tsy makaiza akory fery amin'ny foibe ny fitahirizana ny fampitaovana ara-miaramila fa simba izy io ao ary mafimafy ihany ny fahavoazany amin'ny zavatra iny fa sorana betsaka aminao Andriamatoa Premier ministre teo aloha nanolotra niny fitaovan'iny ho an'ny pasteur fa mbola hojerena ihany koa ny fanajariana azy iny mba hoentiny andeha anaparika ny vaovao mahafaly any amin'ireo tompon'andraikitra sy ny miaramila rehetra manerana ny nosy
zay ataon'ny fitaizana ara-piangonana protestanta ataon'ny pasteur rehefa tavaven'ny tatoerana izy. Betsaka izany tehaka izany fa sao dia voafatotra amin'ny vavy eto a. Fa ny tsara dia tsy manao fampanantenana fa ataoko miadana eny ihany ny azoko atao rehetra. Matokisa fa tsy maintsy misy zavatra ataonay amin'izy reto a, fa tsy avela tahaka an'izao fotsiny. Ary ny fankalazana moa ny isaka iteny zany dia izy tiaka foana eto sao dia nahirana nareo. Ia. Ny fankalazana moa dia aminareo amin'ny vondrona fototra laika dia miaraba nareo ihany koa izay amin'ny ato amin'ny fitantanana atao anivon'ny ministera amin'ny foloalinda natratra zany fa 12 taona zany. Ny teny moa ny tompona andraikitra teo hoe afaka 10 taona iray miona. Fa manina atao tia mahita hoe 12 taona. Fa manina nareo atao isaka ny 5 taona dia mbola hitanareo eto eo amin'izay. Mbola tsy misotro ronono. Mba ny faharoapolo taona zany dia mba mbola afaka hitetisika raha mbola samy velonainy. Ka ataovy afaka 20 taona indray tsika dia fahafenon'ny faharoapolo taona dia mihoneto indray. Mba matetitetika zany ny onana fa tsy lava be 10 taona zany efa misotro ronono koa zay amin'izany. Ka misy manantena fa kelezo le fotoana pio 5 taona fotsiny zay dia amin'ny 20 taona tsika misy zavatra hafa indray mba tokanantsika eto mba mivoatra ihany ny fahitana an'izany VFL zany afaka 5 taona ho avy indray. Tsy ho lavataria satria efa be ny fampiasa mpitenenina teto amin'ny fotoam-pivavahana tahaka an'izao. Ary fivavahana moa no nalehantsika eto fa tsy hoe sanatria andehanao kabary lavariny eto. Fa isorana betsaka koa ianareo mpitandrina telo lahy natotosa tsaka ny Saindavany ny fotoam-pivavahana sy ny tondrana tsodrano, ny fitokanana izao lalatsara izao sy ny fanokanana ny takela-pahatsiarovana. Tsy ho adino zany ary misy manantena fa ny tsy adino dia ny fandaminana ny fivavahana isa-tokony atao anatin'ny fitaizana ara-piangonana efa tota atao anivon'ny foloalinda. Efatra moa misy amin'izao fa mbola maro ihany koa ny fangatana ataon'ireo atoko-pivavahana hafa tonga ao amiko. Tsy afena moa fa atao amin'ny fitaliavana jeneraly raha tsy makaiky amin'ny fiarovana no misahana manokana ny fitaizana ara-piangonana eto anivon'ny foloalinda. Ka mandalo atao amiko daholo ireo fangatana atao ary tsy maintsy jerentsika ny fetezan'izany zavatra zany mba tsy hanoatoana ny finoan'ireo rahalahy isany izay tany amin'ny mpanorona satria tsy mitombo ihany koa ny karazam-piangonana misy eto amintsika noho ny fahalehibiazan'ny finoan'Andriamanitra misy eto amintsika dia tsy azo atosy botany izy ireny. Tsy maintsy fampidinina amin'ny zareo amin'ny FFKM moa izany eo ihany koa nareo amin'ny FFPM manokana ihany koa amin'ny FJKM mikasika an'izay fandraisana andreo rahalahy sisa. Ny farany tsy azo adino dia nireo tompona andraikitra mitantana ny fiangonana nareo mpitandrana zany eto anivon'ny fitaizana ara-piangonana ara-miaramila dia ampandiniana mikasika an'izay ny tenanay mikasika an'ireo atao hoe tambo-karama anga ho an'ny tompona andraikitra tsiraray avy satria misy olana tokoa izy ireo any amin'ny fitandremana misy azy tsiraray avy. Ka maha-olombelona azy olona mitarika atsika zany dia tsy azo jerem-potsiny amin'izao zany fa misy fisy moa natao miakatra any amin'ny ramatoa minisitra zay netiko any mbola ampiandrasana valiny fa mbola miady hevitra mikasika an'izany zay ary misy manantena fa hitondra voka-tsoa ary tsy hampisy olana tsony amin'ireo fitaizam-piangonana isan-tsokajiny misy ankehitriny ny leo amin'ny lafiny arakarama. Akoatrany izay fikarakarana ataon'ny komite-piangonana tsiraray avy amin'ny fanomezana izay tolotrareo ny mpitandrina tsiraray avy. Zay sy zay ny tena azoko lazaina amintsika eto sy azoko mety ho tanterahana raha hoentina any amin'ny ramatoa minisitra fa sao dia voatory mivavy eto satria arakaraka mahabetsaka azy mahabe tehaka eto ka faranako amin'izay ngamba ny teniko fa mbola be koa moa ny asa mbola miandry avy eo satria mbola miandry eo koa ireo tompona andraikitra miaramila moa satria adidy tsy maintsy natrena ato aminareo
tsiray avy satria mahita ny olondehibe tonga eto a olondehibe teto amin'ny firenena daholo izy ireo teo Andriamatoa prime ministre teo aloha Andriamatoa filohan'ny antemerandolona hitako eto Andriamatoa ministre ny fiarovam-pirenena teo aloha olona matritre daholo atao amin'ny fiangonana protestante zany fa mino tsy ambakan'izany koa ngamba amin'ny fiangonana katolika atao amin'ny fitazana ara-piangonana ara-miaramila fa ato daholo no fankahitatsika aleo ato miona toy izay ny amin'ny bara ka zay ny teny avy ety amin'ny tompon'andraikitra atao amin'ny ministeran'ny foloalinda zay soloko tena ny Andriamatoa ministra eto fa dia makasitraka tompoko vavy makatelona tompoko lahy amin'ny naritra ny hainona tamin'ny lahatenina ataoko. Misaotra mon général amin'izay fandraisam-pitenena izay ary isaorana indrindra ny nafoizana ny asa aman-draharaha araka izay voalaza zay ka nandehananareo mivady aty amin'izao fotoana izao ary isaorana ihany koa ireo teny rehetra izay nazona tehaka teo ary mino zay fa ny zavatra voateny ato amin'ny tony tena tatepolin'Andriamanitra tony dia tahaka ny vavaka ihany ary mananteny zay fa miaraka amin'ny fitarihan'Andriamanitra dia ho tanteraka miandalana tsy kelikely araka izay voalaza zay fa dia akasitrahana indrindra mon général. Manaraka izay dia iroso amin'ny famaranana ity taom-pankalazana ny faha 12 taona ny vondrona fototra laika eto amin'ny fitezam-panahy ny folo alin-dahy protestanta ho an'ny folo alin-dahy ity isika ka mangataka ny ramatoa Razafiarilala Fanjatiana izay filoha-mpanampy ao amin'ny vondrom-paritany laika iarivo avaradrano sady mpitahiry vola ny sampana fivondronana laika Foibe FJKM nao ny famaranana izany taom-pankalazana izany. Ianareo manam-pahefana isa-tokony tsy ho fariparitana fa sao sanatria misy ny adino. Ianareo ray aman-dreny am-panahy ny filohan'ny komity sy ny komity mifankalazana ianareo ny filohan'ny vondrona fototra laika sy ianareo mpiambana ao amin'ny sampana vondrona fototra laika isika mpianakavin'ny finoana eto amin'ny fitaizam-panahin'ny folo alin-dahy eto Ampahibé arahaba ry ilaino asoavina ny tompo momba anao. Izany tenin'ny anjely izany ry havana no entinay hiarabana anareo tsirairay avy amin'ity fotoam-pahasoavana lehibe ity. Ny voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fahantanterahany izay 15 taona nijoroan'ny sampana vondrona fototra laika izay ary izay nomarina tao anatin'ny fotoana maharitraritra ihany izay. Mankasitraka antsika sampana vondrona fototra laika eto Ampahibé sy ny komity ny fankalazana fa tsy navelanareo andalo foana izany fotoan-dehibe izany fa nomarinareo tamin'ny marika hita maso ary tsy marika hita maso fe marika hita maso fa manan-danja lehibe tokoa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana fa tena nomenareo voninahitra ny teny fanevantsika hoe indra no ataonareo mihoatra noho ny sasany fa tena nahavita be ianareo ary tsy nisy diso anjara na ny trano fiangonana na ny fiainam-panahin'ny mpikambana fa novatsianareo tenin'Andriamanitra izany. Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Mananjara raha samy sampana vondrona fototra laika ianareo eto satria dia tena ny enjana indrindra eto amin'ny firenena miara-miasa aminareo mifanampy amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana ny fiangonana dia mirary ianareo tena havita mihoatra noho ny sasany amin'izany asa lehibe miandry antsika vondrona fototra laika izany. Ary izay mihitsy ilay fomba fiasa hoe raha nanao nitsangam-bato ianareo dia ny fiangonana no nanontaniana hoe inona ny tokony ho ataonay satria izay mihitsy sika vondrona fototra laika ny tetika asa antsika dia ny tetika asa ny fiangonana, tetika asa izay tena mampandroso ny fiangonana. Ary izany matetika no anaovan'ny olona teny ny sampana vondrona fototra laika hoe nareo ilay fikambana mimpanaka reny
izay mihitsy sika tsika tsy mandany zany fa isika dia tena manakaream-pahasoavana ary izay fahasoavana isan-karazany ao amintsika izay a no atambatra avitantsika mandroso ny fiangonana dia mampahery anareo a hiatrika ny 12 taona ho avy indray. Teo moa voalaza teo hoe ny 5 taona ny 10 taona ny 12 taona izay ho avy rehetra ahefanareo mihoatra noho ny sasany ka anana fiainam-panahy mihoatra noho ny sasany, anana fahafoizan-tena mihoatra noho ny sasany ary ahavita asa fampandrosoana mihoatra noho ny sasany. Ambara ry havana ankehitriny fa mifarana amin'ity an'io ity ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 15 taona nijoroany ny sampana vondrona fototra laika eto amin'ny fitaizam-panahy ny Folo Alin-dà chapelle militaire Ampahibé. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Anatanteraka nirakitra isika ao anatin'izany dia anao hira ny koraly. Ana
mampatsihivina isika fiangonana fa ny talata 1 Desambra manomboka amin'ny 10:00 manatanteraka fanompom-pivavahana eto am-piangonana isika ho fanaovam-beloma ny taona. Ataontsika ny hira voalahatra. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra ty an'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen.
ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.